miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity zoma fa 7 volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fomba fijery vaovao momba ny vavaka. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Jaona 4:20, andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. No hazavain'ny apôstôly Jaona tamin'ny Antsipriany ny fampianaran'i Jesosy momba ny vavaka izay tsy hita ao amin'ny filazantsara 3 voalohany Matthieu, Marka, Luka. Noraiketino antsika ny sasany amin'ireo zavatra izay nampianaran'i Jesosy Tompo mikasika ny vavaka ao amin'ny testamenta vaovao, izay ny ahavaovao amin'ny fomba vavaka amin'ny fotoana aorianan'ny fahafatesany, ny fandevenana azy, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakaran'ny be voninahitra ny ray. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:20, andiny 7:20 sy ny 7:20 hoe: ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahinareo amin'ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo, aoko feno ny fifalianareo. Io no fitsipiky ny vavaka vaovao ankehitriny. Ao amin'ny testamenta vaovao dia mitondra ny vavaka antsika amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy isika. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy isika. Io vanim-potoana io, araka ny nofaritan'i Jaona, dia mampiseho sitrapo vaovao na didim-pananana izay voamarina sy manan-kery tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, araka ny hamafisin'ny bokin'ny Hebreo hoe: fa ao amin'izay misy ny fanekena dia tsy maintsy maty aloha ny mpanao fanekena, fa manan-kery ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana. Fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Hebreo 5:5, andiny 4:11 sy 7:10 misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Io sitrapo vaovao io no iainantsika ankehitriny. Noho izany na inona tianao anio, na inona koa mety ho fanirianao, mandehana ary angatao mivantana amin'ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila anjely ianao hivavaka ho anao. Misy olona mangataka anjely hivavaka ho azy ireo, fa ny anjely dia tsy hivavaka ho anao velively, satria tsy nomena azy ireo naoviana ny anaran'i Jesosy. Nomena ny olona izany. Manana fahefana ianao ary afaka miditra mivantana ao amin'ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa mangata ary raiso mba ho feno ny fifalianao. Izany no hery sy fiantraikan'ny vavaka ao amin'ny testamenta vaovao. Dia rain'Andriamanitra. Ny misy ny fiangonana Krestambasy dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total 2e étage. Ny fotoam-bavaka dia isaky ny alahady amin'ny 7 maraina sy ny alarobia amin'ny 10 ariva. Mirary anao hanana tontolo andro mahafinaritra tompoko.